Tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ireo tanora mba olom-pirenena vanona ny fampitana ny sotoavina malagasy isan-taona dia misy hatrany ny tafa mifandraika amin'izay izay atao anivon'ny vondro fanabeazana ASEM. Tamin'ity indray mitoraka ity dia teo anivon'ny IEF ASEM tetsy Andravoahangy no notsidiny ny filompanorona izany vondrona izany. Tsy ny fampianarana mahazatra ny an-tsekoly ihany nentina manabe ireo tanora ho an'ny vondrom-panabeazana ASEM fa eo ihany koa ny fampitana soatoavina toy ny fananjana lehibe na ny fitsipika ihany koa. Ireo indrindra ny vatsy nentina Andriamatoa Ratrema William filohan'ny vondrom-panabeazana ASEM tamin'ireo mpianatra ao amin'ny IEF ASEM Andravoahangy izay tantan'Andriamatoa Razafy Manatsoelianina ny alarobia lasa teo. Fomba fanao an'ity vondrona ity isaky ny fiandohan'ny taona toy izao mba hampitana andreo tompon'andraikitra ihany koa ny tanjon'ny sekoly any amin'ireo mpianatra araka izao fanazavan'ny tompon'andraikitra iray ao amin'ny IEF ASEM izao. Dia nisy ny fitsidihan'ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASEM amin'ny mpianatra rehetra eto amin'ny sekoly. Teo ihany koa ny fiarabana amin'ny zanaka sy ray aman-dreny amin'izao tontolo vaovao izao dia nisy ny fandraisan'ny mpianatra anjara amin'izay fiarabana ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASEM izay ary dia izao ny mpianatra ny sekoly dia efa zarina sady andray andraikitra amin'izay fiarabana ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASEM izay. Ny tanjona moa dia ny fampitan'ny filohan'ny vondrom-panabeazana ASEM amin'ireo mpianatra marobe eto amin'ny sekoly hoe manahoana sy manahoana ny fanabeazana izay voizin'ny ASEM. Marihana fa samy manana ny fomba hitantan'ny sekoly ASEM iandraiketiny avy ireo tale fa iray ihany ny tanjona dia ny amolavola ireo mpianatra ara-panasy ara-tsaina mba ho tafita amin'ny fiainana.